Inona ny zavatra tsy maintsy fantariko rehefa olona vaovao ao amin'ny Kristy. Manasa anao indray hanaraka an'izany vidéo izany hatramin'ny farany. Misy vidéo jerentsika tamin'ny heriny hoe inona natao hoe olona vaovao ao amin'ny Kristy. Raha tsy nahita an'izany ianao dia ho ataontsika eo amin'ny description eo ambany eo zany ny lien an'izany vidéo izany. Inona ny zavatra tsy maintsy fantaritsika rehefa olona vaovao ao amin'ny Kristy isika. Manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Ony Philippiens toko voalohany andininy fahenina vakitsika amin'ny teny français le izy. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Christ. Ny fiarahana amin'Andriamanitra zany dia voafanombohana io. Ny fiarahana amin'Andriamanitra dia fiandohana. Noho izany mila mitandrina tsika tsiraray avy tsy irehare, tsy avinavina satria izay zavatra rehetra ny arahantsika tamin'Andriamanitra dia mbola voafanombohana. Tsy mahazo mitsara n'izany izy tsika, izany hoe mijuger hoe manao ahoana izy na manao ahoana, hoe ihany na mbola tsy afaka amina fahazaran-dratsy na ihany na mbola ohatr'izao, fa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia mbola voafanombohana. Noho izany raha mbola betsaka ny mahatsapa hoe mbola misy zavatra be dia be, mbola misy fahazaran-dratsy na misy zavatra na mbola betsaka ny erreur ataontsika, dia Andriamanitra mbola vao manomboka asa ao anatintsika. Andriamanitra mbola manomboka asa ary ilay asa ataon'Andriamanitra dia asa mitohy. Ary izany ny antony ivavahantsika Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika. Tsika tsiraray avy vao manomboka miandoha amin'ny famasinana, Andriamanitra rery ihany ny tena masina. Izany hoe voafanombohana amin'ny famasinana tsika mbola voafanombohana, amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra tsika mbola vao Andriamanitra nanomboka zavatra. Ary izy atateraka an'izany hatramin'ny farany. Isaky misy fahotana mivoaka eny amin'ny fiainantsika dia izany no ilaintsika fanampiana avy amin'Andriamanitra ary ivavahantsika hoe Andriamanitra ampio mba hovay Andriamanitra. Satria Andriamanitra vao manomboka asa ao anatintsika tonga ny an-danitra tsika izay vao tanteraka ilay izy. Fa Andriamanitra vao nanomboka asa tsara atao anatintsika tsiraray avy. Noho izany rehefa mijoro vavolombelona tsika mila mitandrina mba tsy ho avinavina ilay fijoroana vavolombelona, mba tsy ho fireharehana ilay fijoroana vavolombelona, fa izay asa tsara nataon'Andriamanitra tamintsika dia mbola voafanombohana io. Ny olona vaovao amin'ny Kristy dia mangetaheta iasan'Andriamanitra isan'andro. Satria ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia mitohy isan'andro. Izany no ivavahantsika. Amin'ny teny anglais dia izao, God will finish the work. Ninona zany ny zavatra eo amin'ny lafim-piainantsika dia Andriamanitra mitany izany hatramin'ny farany. Ninona zavatra ara-panahy? Tsy azo ireharehana ny zavatra ara-panahy. Tsy azo anambony tena ny zavatra ara-panahy. Io zany raha mba misy niveau spirituel kely eo amin'ny fiainantsika tsy natao hanambanimbaniana ny hafa, tsy natao hitsaratsarana ny hafa izany. Ary izany mahatonga antsika hoe mila mifampivavaka isika. Mila mifampivavaka isika fa tsy mifampitsara. Ny problème ny olona mantsy dia indraindray rehefa misy degré ana famasinana kely eo amin'ny fiainana dia nataony mitsaratsara olona fotsiny. Refesiny daholo ty olona rehetrarehetra ty dia tsarainy daholo ny olona rehetra. Fa tsy natao hitsara ny hafa isika fa natao hifampivavaka. Isika zany tsy hovain'Andriamanitra ao anatin'ny iray andro. Tsy possible izany. Satria ina ny antony tian'Andriamanitra harovana amina avinavina. Tadio fa ny atombohan'ny avinavina atao amin'ny Losifera dia izao te hitovy amin'Andriamanitra. Dia rehefa te hitovy amin'Andriamanitra izy dia nanohatra n'Andriamanitra ny se rebeller, nanohatra n'Andriamanitra. Ary io avinavina io nampidiriny tamin'ny Adama sy Eva. Izany nampahombiazan'Andriamanitra ohatrany ahoana ary ianao ka ho fenoan'Andriamanitra pouvoir spirituel, ka ho fenoan'Andriamanitra ny fahefany lanitra iray manontolo dia tadidio fa mbola voafanombohana io zavatra io. Andriamanitra mbola vao manomboka zavatra ny fiainantsika. Asan'Andriamanitra mbola ho tohizany fa izao mila manetry tenitsika. Tahantsika ny Andriamanitra misaotra anao naharitra ny hainao hatramin'ny farany dia raha nafinaritra anao ny vidéo azy amin'ny salasala amin'ny like, commenter, partager dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny 12 indray. Misaotra ny teknisianina ambadika eo. Hello matompoko.